fa samy manana ny heviny kosa moa ireo izay nandray anjara tamin'ny fivoriana teo amin'ny mpanao sy ny sorodalana sy ny komity mpanaramasy ny fanatanterahana ny tondrozotra na ny CSC izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny panorama miakon'izay ary. Nafana ny adievitra mandidina ny fifidianana sy ny tokony atao mba ho azo antoka na ho kredibla izany fifidianana izany nandritry ny fivoriana izay notanterahana omaly tetsy amin'ny panorama Andrainarivo. Ho any Andriamatoa Tsebo Mahaleo avy amin'ny antoko TGV dia miandrandra ny fisian'ny fifidianana ny vahoaka ary tokony ajaina ny tety andro ny fifidianana izay efa voafaritra. Fa raha zahay amin'ny antoko TGV moa dia tsotra ny anay fa hoe ny fanatanterahana ny tondrozotra zay dia izany moa dia hoe amin'ny fanaovana ny fifidianana fanajana ny ireo ny tety andro izay efa nipetraka izay zany no hitanay lalana firosoana makany amin'ny fanatanterahana ny tondrozotra dia izay moa no voarakitra ao ary izay koa no mamaly ny filany ny vahoaka tapitrisany eran'ny Madagasikara izay miandrandra ny hisiany zany fifidianana malalaka madio mangarahara ka hanehoany malalaka ny safidiny hametrahany izay olona omeny fitokisana ka hisolo tena azy. Ny fitsarana manokana misana ny fifidianana na ny CES dia nahazo fanakianana mafy. Rehefa ravina ny hevitry ny mpandray anjara rehetra tao dia tsy mety reny zavatra nataon'ny CES reny. Ho anay manokana ao anatin'ny Ankolavy Safialibera dia nanota fady ny CES nanao an'ireny. Ny anjara ny andraikiny dia mapiatra ny lalàna ary ny lalàna ihany. Tsy anjara no jery manao malahelo andrakoty satria tsy navela ody na malahelo andrasoa satria no sakanana tsody atany-drazana. Tsy anjarany ihany koa no mijery an'izany hoe mampilamina sa tsy mampilamina. Ny anjarany mapiatra ny lalàna. Manana natsangana teto ange zany rafitra atao hoe IFFM anao ny fampihavanana ny samy malagasy tsy misy zavatra ajaina intsony eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka ny anisan'ny noentinay Ankolavy Safialibera tao dia mazava mikasika ny CES mila ravany io satria raha io no andeha hikatana ny fifidianana mandra-pivoaka ny voka-pifidianana tsisy atoky an'izany. Misy ihany koa ireo izay nanolotsolitra fa aleo miroso toy izay miverina raha niresaka mikasika ny fifidianana fa ilaina kosa nefa ny isian'ny fahotoniana mba ahafahana miroso amin'izany. Voalaza fa tokony atao ampamarinana ihany koa izany fifidianana izany mba tsy isian'ny fikorotanana samihafa. Tsara ho tsy aivina fa mbola itoy amin'ny talata ho avy izao ny fivoriana izay nisy teo amin'ireo izay nanao sy ny tondrozotra sy ny komity mpanara-maso ny fampiarana izany tondrozotra izany.